eo ambany fiahin'ny filohan'ny républikan'ny Madagasikara Andry Rajoelina eo ambany fitarihan'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement Ntsay Christian, ny ministre ny fiarovam-pirenena ny général Rakotoary Josoa, ny ministre ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Randrianarison Fanomezantsoa Rodelis, ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministère amin'ny fiarovam-pirenena miadidin'ny gendarmerie ny général Serge Gelé, ireo gouvernoran'ny faritra Menabe, Melaky, Antsimo Andrefana, Bongolava, Vakinakaratra dia manasanao anatrika ny forum interrégional sur la défense et la sécurité andiany voalohany ho taterahana ao Morondava ny 3 sy 4 aogositra 2024 avy zao. Fifanakalozana arahina adievitra ho an'ny fandripahalemana, firaisankina hiady amin'ny asa ratsy sy ny fanakorontanana, fanofanana sy fizarana traikefa maro, trano eva maro be ampiratiana ireo vokatra iraisam-paritra. Madagasikara tsy maintsy mandroso, andao iara isalahy ho an'ny filaminam-pirenena.